tambony didro tantara mitoy nosoratany Rindra Safidy ovelomin'ny tapaporoany Christophe Rabiarmanana sy Naiza miaraka amin'ny Vantsoa ary Saoly Rakotonanahary nandray feo Mintina Rakotomalala nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero tomponandraikitra sy mpanatontosa tapaporoana andro voalohany Randria nahoana reny tena nandrahoana ianao e lazanao sahady re zay Randria nahoany tsy azonay ny elana mienina kory mihitsy io nofo mangatsika sisa fantany miangatra an-tany Randria dia tsy hanana dada tsony zany zay fa nilozanao ry dada le retarika sy mpanavatra fiadan-tana ihany koa mbola milanao ange zay Randria okizay rery ny eny mafy tokoa zao sange tsy tiatrehana aoka ionitsika fa zao angamba milahatra misaotra naka marina tokoa izany ary mba lasay sedra zokinao zay mba efa fantamy ve zao vaovoaraty zao dia tsy fantatro mihitsy rery ny eny efa telo andro izay ny tsy nody nantsoky fa tsy mandeha ny fomba ihany dia mesazy no nalefako manara-poany vitran-dasiny asa hoe rovina ihany fomba io efa fanao ny setra ingeny tsy mody hatranto izao ry neny variana miloka sy mirevy any amin'ny namany ihany izy zay tsy mieny fa aza manana iam'izany eny tsy maintsy malahelo ihany mifondrendry faneva sao dia mba misy manjoa azy ihany saza mivaky loha amin'izany ianao ry neny ny fikarakarana ny razana aloha zao mindeha heverina mamangy amin'ny fahoriana ry izy mianaka mahereza fa zay no anjarany misaotra indrindra mopera tamoka loatra ny fahalasana ambadiko mopera mahereza raha matolalao tsy lasaizy izy akory fa nelolalana antsika ho any amin'izy ray tompontsika fotsiny marina dia marina mihitsy ny voalaza mopera zany ry neny Andriamanitra no namorona ary izy ihany koa no maka arak'izay fandaharany eny marina zany fa tsy maintsy misy ihany ny alahelo amin'ny maha olombelona neny oka ho azy zay ianao indray ia no arary eo amin'ny farany oka sika naiky ny fandaran'Andriamanitra mbola iona ihany tsika rahatr'izay ny aparadisa fa manana finoana ny azo atao aloha zao dia mivavaka ho an'ny fanahin'ny tompokilahy misaotra amin'izany teny fampaherezana taonao izany mopera tsy misy tokony hisaorana ny amin'izany fa adidy amin'ny mampana be ara-pinoana any no ataoko fa hono a ahoana izay mopera ahoana sy ahoana moa zany ny fandaram-potoana amin'ny fikarakarana ny razana raha ampitsitolakandro ihany no atao ny fandevenana rehefa avy atao veloma farany any am-piangonana amin'ny roa ory tsy azo tazoma ela ntsony fa simba be ny razana ay eny ary fa hitsaitsaika aloha ry izy mianaka mbola maro koa manko ny adidy miandry aho mendalana ianao mopera eny ary dia mbola mamerina fisaoran'izay marina tokoa izany andao fa teriko tsy ambavady ianao mopera ohatray fa tsy setra zanaky madamo lalao hoe ty hitako mandrefy lalany ity somary maizina koa moa ny andro dia tsy dia tazana tsara koa tena izy mihitsy ito ka aleo aloha hijanona kely hampahery azy fa mahampalahelo ty izy marina fa mafy ny fisarahana manaina fa tsy tokony hivarolafo toy izao kosa manahoana ry serisetra aza mopor ariva
Setra to mamy be se zany fa nahoana no de manao an'izao ry se Irra moa ny tokony dirareo amin'izany rehefa tsy rakitra ngia fotsiny aloha ny sotrony baly de vangina un point c'est tout. Setra Irra setra hoa aza manao toy izao ry se fa tsy sitrak'Andriamanitra zao a zay le ty marina fa mafy ny nanjoany se fa tsy tokony hamoy fo tahaka izao mihitsy fa iza ho zany ianao loatra miseho mahako problème mibandy le ty ary rehefa tsy takatry ny sainareo zany levy any anaty loko zany opra any anaty baiboly any manao misimisy ohatra de ho sanatria ve ka tsy mbola fantany fa maty ny rainy setra fa nga moa mbola tsy fantatry se fa maty tapitra efa ela ny fantatry fa mahafaty ny toka sorongony damopra setra aroko zay fa aza manararoatra amin'ny toriteny amkoranga fa ohatrany mandany fotoana be ambandy fotsiny arabe reto fa so de verorareo hoe fiangonana ary ty ka tsy zany anefa mba ianao rakatanako fa zava-kelikely io mbola be dibe miko ambady zao fa tsy hainao an'izay angano mba zany no ataoko raharaha lo iala bady setra loza marina fa tsy mbola fantany akory ny fahafatesany rainy tena mahaditra iny zaza iny tompo mamindra fo aminy ary tario anaraka ny sitraponao izy amen. raha zoko midorororo miseho ilay manana tanatra tsy zatra vady konga tsy ho am'izany fa ndeveniko mihitsy natany somary nandonina kely de io izy mbola manala vaziny io ohatray le ty ary ohatry bikilina be ao tananao zany fa misy raha sa aza hitako ka misy maty eo ary raha mafy nefa de izy amin'izy telo mianaka zako tsy raha raha-baovao loatra fefa elaela azy zay tsy midiko taty ambovy zayko otrovanao sokoraka izaka raso leo izy aloha isitona kely melohana nidiranao tananao sady mba ody risika kely no madama ny atmosfera zay rorba de la seta am'izao setra zao ve ianao vo tonga fa misy iny nato rabofy maty any randrirainao anake ohatray ary to tsy taitra akory ty ianao otry fa nahoana moa maty ho arandrirainao ka ianao koa ary ange mbola ho faty tsika rehetra samy faty daholo fa le re loha zany ny aloha lalana ginona ny tokony hataitra am'izany tsy azoko mihitsy koa nareo atao ambovo ato ka setra inona andray ry anako sady to mambengy ianao zany de maninony ary mikisakisalorangandy anako fa maikaka setra fa taiza foana le ty la setra ahoatra io letsy dada matololozam-pifamoivozanao maly ariva izy azola izy tsy koa zany zay antony sy hoe norany mahafaty azy fa rehefa maty mitovy daholo ba inona inaritry fa valetsy ho any dada fa taiza foana moa letsy lahatra am'izay efa mikozy amin'lahy hoe aza miditra amin'ny fiainako sa moa hipiraverina amin'lahy zany vo tena tadidiny lahy ay eny ary oka letsy zany hoany raha toka nahatezitra ny lany faatezitra mihitsy zany bainina tsy fotoana ny fifamaliana tsy manko zao oka ary aleo zany mano fa tsy koa fa zao tairo mba ampeomelony anjarako zany fa ohatrany mbola maimaka kely ny anjara lahy minona moa zany ry setra le tery fa neva ka ny anjarako amin'ny famanginireo finina indray ary sa tady avy lasy raha vao fokoepohana samyrery any reo o le tiry setra inona lesy zavatra tsy fanao mihitsy ange zany tenenin'ny lahy zany
tsisy rarahiko an'izany fa beo fotsiny izay tokony anjarako dia milamintsika sa tiany lany hitabatabako eto masony retom-piano faty retoko tena mbola tsy nahita olona oatra ty mihitsy ka tafa oatra loatra ny ditrany aleo mena any fa soa nalabarahaka eto le zalahy ty zany e taraiky be fa anome vela satria ohatray ty ary zay ay dia raha pitso ariva le sy dada no alevina anome any le tsy laka eo amin'ny otokodiny eo yes ndaso hoe matevitevina kosa reto izika oke bainina setra fa hoana fa mbola maika ho aiza amin'ity andro efa riva nefa alahy iodina kely alesy bainina fa ho aiza ary tonga koa dia vitaiko zao ny fanaovam-belomandrabainina tsy afaka andevon'izany amankirapitso velomandrabainina dia azarahana lahelo rangampandy za manko tsy madity zany fa nireo fotsiny notrany hoe tsy rito aozy izy le vary zay velomamandrak'izay rangah tsy dia maikozy bobaka mombandy fa ainao ihany fa somary maimaika kely mandre am-piadanana fa za mbola andeha iodina kely any mbola noho ny fiainako zay andray kosa ry setra efa ho adin'indray azy ny andro an'la teto aiza miaraba moa tsy vitako eo tonga dia mahakalahy kely eo bisokely bisokely aloha ka maninona ka ilantsina tokony mba mitendry efa ho tara fa ny olona zao asena mijajirika vototsony eto mahafatifaty mihitsy ny ty arena kely ny setsy ty rehefa tezitra ohatry zao arena kely marary moka izany fa ino ary ty masika be ka ilantsina masosotra ka masosotra maninona koa ka ataovy ihany fa manaraka tsy ahita ny arena iandry ady amin'ny fireotsony lahy inona koa ny rarahiko an'izany rika la Chantal la sœur Patricia io mbola manome toky dadany any aloha lary setra fa raha sanatry iny fandona angambo reo dray aza misy angezany jereo moko inona koa zao mahalasa saina vetivety inona koa zao mahalasa saina vetivety eo fa hony tokoa nandalo teo akaiky ny tranonareo aza tanyko dia be olona be zany eo fa misy ino aminareo ay ve za hitako tika misolatsolana manontany tao misy fety akeo anniversaire angabainay androany dia nalasa ny fianakamo sasy ny mpiara-miasa aminy lery zay le eo dia manino ny lany tsy ny araban-dadanareo fa ilozany lamaka ty ka sady tiako be tritsinako ny rabany fotsiny dia nanolotra kadao dia lasa dia zay kiny natara kely ateo tsy androko mihitsy nge zany hita ty zany zany misaotra lezy ary so dia mba tokony hanolotra fanomezana ho an-tantanareo kosa raha izany ka rovina marintsika no any sady mba hoentiny lany aminareo amin'izay tia koa zay mba mitapitapitsy raha bainina rehefa lasa korazana ko fanomezana fanomezana sa tsy pointsy zany akefa aleo manaraka andray andeha sidina kely any velany any manko izy raha pisy dia tsy haiko mety hoe afaka roa na telo taona andringy veriveriny dia manaraka tokoa zany fa aleo any zany aleo nirevontsika nao triana am'izay fa andeha ho aiza indray ho zany tsika ary malalako ndolotsika akabisetsy dia any mahita azy fa misy toerana amilay tsy mbola hita le mihitsy any zany ve dahoary zay ka ratsy iny so ihany fa karaha-pilo lary setra mahay mamadika ny maizanao mazava tia raha ny andro manalina ihany no mitarika azy anao an'ireny karazana dalàna sy toetra fahafy reny enyreriny eny fa na izany aza aza manany eny fa itsika mbola eto ihany hiaraka hanovatsy kelikely azy hiala amin'izany zay anganaka ody ry izy mianaka ody o nakaiziny olo le ody nareo mianaka e mandehana fa mopery zany ndana vao eny ary manao any anao mopery salama faneva mandrosoa re mopera mandrosoa re ianao hoe manahoany ianao
dia mipetrapetra re inona ny vaovaonentinao? Salama tsara ka tsy dia aritrela ka tsy misy ambara loatra ihany koa fa mba mandalo dia ny vily. Ie, misaotra mitsidika mopera. Azafady fa mbola mikirotana kely koa atao aminay dia somary sahirana kely za io amin'izaoko. Ohatray fa hoany tokoa ay setra ny to tsy mba hitako mihitsy na teny am-piangonana na teny amin'ny fandevenana. Tsy nandevona andreny akory ange izy. Tena maditra loatra ny zanako mopera. Menatra re mopera mariny saingy tsy hita moa izay anaovana azy fa adalany tena dia tafindamby. Enjana tokoa aloha izany saingy mahereza mbola iova ihany izy fa eto am-bavaka ry reto mahereza mivavaka. Misaotra mopera, za dia efa kivy mihitsy amiditra ny setra. Te hanary tsy ho isan'ny zanako tsony mihitsy marina mafy. Aza manao an'izany ianao madamo lalao torohitsy kelikely izy dia mahereza mivavaka fa ny vavaka manova zavatra tsy misy zava-mahagaga tsy hain'ny tompo atao. Marina ihany izany fa rehefa izy mihitsy moa ve misafidy ny hivily any amin'ny lalana tsy izy akory atao mopera? Ain'Andriamanitra ny mandamina ny zavatra rehetra ry izy mianaka. Zay aloha fa angatadalana anatitra ny reto baiboly sy firany reto koa fa efa nandalo ihany. Eny ary mopera, misaotra indrindra dia mba mivavao an'ilay maditra keliko iny. Mifampivavaka tsika mandram-piona aloha. Ie, omendalana renao mopera dia mbola mamerina ny fisaorany. Tsy misy isaorana akory Aizy ina ary maika be ty andraso aloha ry rena. Oay, setra fa manao inona ty ianao? Manao na aloha malalaka ary maika be indrindra izany. Nahoana moa ka miditra mivalana izay androany za azy efa tarako. Za ary miditra amin'ny fito fa tsy revepo ilay mozika anao dia mitsiakatra aloha androany izy. Ilahy kosa izany mahasa manapaka fianarana amin'ny zavatra ohatr' izany ko. Fa zao ndry moa ty aho. Inona indray izao ny dikan'izany fanontaniana izany? Zay Sa ka fa azoko. Le tely izanty kely izay mihitsy ange nitiavako any lahatry reny. Setra ka Zany tena tsy sahanapaka tsony ndry kosy tena oko izay fa aleo aloha mba hifantoka amin'ny fianarana amin'izay ka efa kaiky anie ny fanadinana sao dia adino lary fa kilasy d'examen nge ny tena aoka mihitsy aloha ka. atra tinga io fa zao nikiry reny ny fianarana izany vita foana sady isy foana koa fianarana ny fiainana fa ny atamin'ny rano kosa nge mandalo ka zareo hoe mba hararotana kiry rena. Eny marina izany fa aza tao an'izany kia androany ke sisa ry reny zany. eny ary resinao aho fa androany ihany eno mahazo matokondry ary andraso tsy elo ny tabile indriny ataoko anaty kitapato fa manjary ohatra ny mahasosotra amin'ny manodidina hoe mpianatry ny lycée kely andeha mpianakako. Maditra lesitsika ka fa tsy maninona norma be kosa le sipako amin'le minizipo kely mahafatifatitra. Marina tsotaran'ny profeky sary-piaro anga sady izy ohatry fa sipa kely mbola matsiry be ohatran'izao kosa ve tsy asary-piaro ka izarindry izany. dia rehefa lantsiro aho izany dia ahoana ka? Tena tsy mety ho tonga saina mihitsy setra mity adalana ataony isan'andro ty ka fa mahatiantoka be raha vera tsy manao an'izao karazana rendrarendra rehetrarehetra izao za kosa aloha rehefa hitako tsy ahasony fiainako tsy niko atao izany mihitsy ny sasany izao mianatra ny namany dia
manaraka ambokiny fotsiny an'izay ataonina dia efa hita hoe ratsy aza. Iny no mampalahelo afa tao mahazo areti-po tsy fidiny amin'ny ataony setra koa. Efa ho ray volana mantsy izay niova be ny fihetsiny. Hita hoe malahelohelo lavo izany. Tsapako ihany izany na dia tsy zarainy amiko azy. Tsy manaiky kosa aloha fa dia miala tsiny amin'ny fihavanana raha zoky raha sanatria hitera-doza ho an'ny hafa ny ditra ny lahy. Tsy maintsy handray andraikitra. Tena tara le tiasy. Engany mba ho le madia kely tsara fanahy no atao mibarao fa tsy le mopera be sermon indray. Fa tsy koaranga zany a. Lasa raha vao tsy avelany miditrako. Zarako ary. Manso! Manao mopera? Salama tsara. Fa taiza foany serisetra. Aiza ny taratasy fiaranao? Ka tsy zany mopera fa zany hoe Efa ho herinandro ange se zao ny tsy nianatra. nisy fahoriana zany tao aminay dia zay ny antony tsy nianarako mopera. Ay. Dia aiza raha ny taratasy fiarana aloha jereko e. Aiza? Ka zao mihitsy ange zay vao tonga dia tsy mbola vita le izy. Zary zao tara ihany na dia hoe efa niazakazakazako. Zany ve ny tena marina? Zany mihitsy mopera. Dada kosa ve ny maty mopera dia tsy andevina tany ambanin'ny vohitra lavitra be tange zay dia zany natarika ahy. Tena tranondainga mihitsy ty tovolahy ty. Nefa raha tsy avelako hiditra zao io dia irenireny fotsiny any. Tena mila dinihana kaikaiky mihitsy momba an'ito. Dia ahoana mopera tsy mahazo miditra ve zany sa hoe ahoana ka? Zao ry setra avelako hiditra aloha se an'io nefa tsarofo fa izy ray tompontsika mahalala ny miafina rehetra. Kaoko tsika andeha amin'ny fahamarinana trany amin'izay atao rehetra. Sotra betsaka ary mopera, sotra indrindra. Omendalana se ary. Mopera be sermon. Tsy misy raha ray koa an'izay Andriamanitra any da mopera. Izay hita amin'ny maso any aloha zao ny vahaindondra raha dia ny fanalana azy sy ny revi isan-karazany. Dia izay no antony nampanatsoka anao aty Madame Lalao. Samy tompona andraikitra amin'ny fanaraha-mason'ny fianaran'ny ankizy manko, na izahay mpanabe na ianareo ray aman-dreny. Tena tsy haiko mihitsy izay manjoa an'iny zanako iny mopera fa asa efa nateraka aditra mihitsy angamba. Indray ny aza moa tsy nafehy azy fo mbola teo. Izay aty an-tsekoly aloha dia manome fanabeazana feno ho an'ny ankizy tokoa e. Dia ny ara-tsaina sy ny ara-batana ary indrindra ny ara-panahy. Ny olana ihany koa ange mopera dia tia izy tsy mody matetika ao atra. Aza miala toka kely aloha. Ndao indray ara hinana tsikinax. Hafa ihany any tsikinax e? Ye, atao tsakitsaky naiza naiza amin'ny fotoana rehetra. Teny 100 ariary dia efa mahazo. Tsikinax efa ny tsikitsiky. Dia mitondra ny fiarahana efa mivalamivalipolo telo-kavaly. Hoanao ihany, hoanao hatrany. Koratany, la radioactive. Nanahoana hono izy eo mopera? Aza matahotra nareo fa tsy misy atahorana ny aminy ka. Efa mahatsiaro tena tsara izy io. Fa tsy mbola velan'ny dokotera resahana ihany aloha na izany aza. Tsy manino izany ireo oriny eny fa aza manany eny a. Tsy maintsy faizina kely ohatran'ireny fa efa tafahoatra loatra ny nataony ka. Fa hoany tokoa e. Inona tokoa no nitranga ry reto a? Tena efa mihoatra ny tokony ho izy angamba ny zava-mahadomelona no haniny ka nanosika azy anambana antsy an'eny tao e. Zany ve?
Tsy afaka hijery fotsiny manoloana an'izany fa miala tsiny kosa ry neny a. Eny e, sanga moa mametsiny anao izany fa nefa saingy mifondreny koa malahelo foana rehefa misy zavatra manjo ny zanany. Asa mba mety hiova amin'izay ve izy io sa mbola noho niditrany ihany rehefa sitrana avy eo? Zay setra manina ary izy ny tsy miandro sady tsy mamary mesazy mihitsy, sady ho sanatria adininy tokoa ve fa lany no mamitety amiko e. Tsy mety mbola misy manahirana azy angambany. Tiako loatra ny izy iny, tiako loatra izy dia lasa manaraka an'izay lazainy fotsiny ana dia fantatro fa mifanohitra amin'ny tokony ho izy azy izany. Ny fanadinany tia me manakaiky ihany nefa ny saiko tsy mifantoka amin'izany akory. Azo maninona moa raha liako any an-trano misy rapitso hoe sao dia sanatria misy mahazo azy ihany moa sady mba ataoko surprise ihany koa. Anniversaire-ko rapitso manko. Sara mba tadidiny. Nefa ka ihany aloha ry arena fa so dia isososo ohatry ny finando tsy mahare fo sandria. Mbola tsy fantatra koa izay toetra ny fianakaviany. Ohatray manina koa ry azany. Ohatry ny tsy milamina mihitsy ao anaty keo izany. Mahafinaritra mihitsy ny fiainantsika telo mianaka tato ato izay Izany ve ry neny? Izay indray angamitsika vao tafaraka ny sakafo toy izao e. Sady mba efa mody ara-potoana daholo nareo ireo lahy fa tsy avelanareo taintaina miandry anareo samy rereto indrindra moa amin'ny hariva. Ka isetra ihany angery neny no manao eo e. Za rehefa endry foanako. Za koa izany toa hitambaranareo mianaka itoko. Aleo izany hoany fa efa lasa ny taloha e. Fa hoany tokoa ry neny e. Ndry mahafinaritra ery mandre azany teninao izany ry setra. Izany ve? Fa tena efa niova maro ny alahy ty ry setra. Fa ahoana aloha ny ilazany zandry an'izany ka? Ka niovako. Niova hoany e? Efa ho niova hoe neny ilay hoe rabofo be fahiny. Lahy koa izany dia mahita tenenina. Azalozanareo reo lahy mifanany ihany eo fa inona ilay sika olazainao teo ry setra? Tsy izany ary neny fa saika ny tany aho hoe ahoana? Misy tranontsika moa any ambanivohitra any e. Ohatra ny te handeha karivotra kely any amantsika. Nefa neny izao mbola miasa e? Misy mihitsy any ka. Tsy maninona fa ka congé kely aho dia aleo amin'ny herinandro angamba antsika telo mianaka miaraka mandeha any. Izay mihitsy ka. Tena hevitra tsara sady efa ela izay tsy nandeha tany. Hita ao ka tsy maninona nena mandeha rery azy ny tena marina moa izany ry izy mianaka dia ohatra ny te hakasaina andinika samy rery ny fiainako mihitsy aloha. Izany? Manoloana indreny fivoahampiainana nisy teo amiko ireny izany sady mba haka concentration kely melohan'izao fanadinana hatreko izao e. Ay tokoa moa efa kaiky ny baka. Tena akaiky mihitsy ko. Ary alaka mahita hevitra tsara foana mihitsy. Za zany mihitsy ka. Inona moa le tsy ny olana fa dia omendalana ilahy zany ho any sahoana ry neny. Marina mihitsy izany. Tsara rehefa mahay mifanory sy mifanakalo hevitra toy izao tsika. Ny rariana dia mba hitoy izao fahendrenareo reo lahy izao e. Misaotra betsaka ry neny. Aza manana rehefa efa nilozako izany ditra izany e. Fiainam-baovao izao manomboko izao. Miramira ny endrika reny zany madame Lalao e. Manahoana ianao mopera? Salama tsara. Inona ny vaovao tsara avy aminao any? Vaovao tsara tokoa moa izany. Zaho avy mba mahatsara maivamaivana mopera. Kosa? Niverina ihany ilay zanakadaly.
Vaovao tsara tokoa zany a. Engane mba tena vokatry ny fony zany fa tsy sanatria no ny vonana azo azy dia taitaitra fotsiny izy engane saingy rehefa ela ny ela hiverina amin'ny fanaony taloha ihany izy. Tsy haiko aloha izay antony tonga an'izany fa tsapako ny fahendreny miova izy. Tsarony amin'izay hoe manana reny izy, manana rahala azy ny fanakalozan-kevitra sy ny sisy. Tsara zany. Lasa malefaka ny fihetsiny sy ny firesany. Fa indrindra tsy mivoaka miaraka amin'izay namany taloha intsony izy. Mahafinaritra tokoa zany ry mamany setra. Fa mba hampatezan'izany dia tohanao mbavaka hatrany. Taritry kelikely amin'ny lalana tokony alehany. Indrindrandrindra tokony andeha any am-piangonana izy. Fa izao lasa ny ambanivohitra any aloha izy izao mba akaina kely hony hanomana ny fanadinany. Ay, tsara kosa zany. Fa ilozaka aloha ianao fa mbola maimaika kely madame Lalao a. Ndao ary mastoy ianao mopera. Iosa teny miova olom-baovao ilay setra tena anadino tsy mampino. Hitako moa sady tsy tratrantsony tsy mamaly mesazy. Olona tsy eto an-toerana. Engany ampanao ny toerana tsy misy rezono amin'itony izany fa tsy hoe sanatria zavatra hafa. Iny resaka tamin'ilay mompera teo iny izany ny reniny. Raha ny fahalalako ny resany teo dia efa saika kevy mihitsy ilay raha matoa tamin'ny ditra ny setra. Fa izy kosa aloha tsotra tsy mbola hita niaraka koa ngamp'izay matoa tsy fantany akory na dia hoe nijoro mifanila tamin'ny teo akaiky ny vavady teo aza. Toy ireny olona miandry izy ireny ihany ny fiverany fa tsy mbola ilaina loatra koa aloha izany izao hoe izay eonana amin'izana n'izao no mamaika. Misy vaovao lehibe tsy maintsy ambarako any manko. Osofy be indray lahary setra raha mipoaka eto ty aferandray mitoraka ty itsy miloko fotsifotsy misy vavahady mena minitsy ny tranon'ilay olona zany araka ny ransainy mahazoko teo. Daso aloha hoe verifena farany reto taratasy reto sao dia misy tsy ampy. Ampy tsara reto ka. Gaga fotsiny izy mianaka zao raha vao vitako ny momba ny tao feritoko. Surprise ambony surprise. Ary aloha dondonina dia androso amin'izay fa sao dia taraikiko. Rehefa milamina tsara ny ity zay vao mamelona telefona. Sady antso any Kalarena fa fa hitako eto zao ny fitaintanany amin'izao. Dia eto kosa ny misy sonelika. Efa atony iny ohatray ary toa malomaloka any ianao izany fa misy inona? Tsy maninona akory fa lasa fotsiny saiko amin'ity setra tsy tratranjo ity mihitsy. Malahelo sahady angahony tianeny. Ny alahelo aloha eo ihany fa manay azo sanatria misy mahazo azy aniko. Mahagaga tokoa aloha dia tsy nahita isarizena finday mihitsy ve izy raha toa ka lany ohatra ny bateriany. Namafy ary fanefa fa mety misy manjo azy mihitsy any sady manofy ratsy tsy fantatro izany koa isak'alina. Izany ve? Ka inona ary izany no tokony atao ho faty ny fitaintainana fotsiny eto mantsika raha izao no mitokio sa mahita hevitra Samba marina ny antso ihany izy ary aleo tonga dia raisina avy hatrany. Allo, setra? Malahelo be an'lahy fa maninona ny tsy niantso mihitsy lahy Chérie, teo sanatria tiano lava ny fisiko Arena
maheno avy endry aloha e. Kalma tsara aloha dia noy aho ah. Mihaino ary ahy e. Tsy nanadino zany kiary malala. Zany hoe mbola tany ambanivohitra be tany nanao zavatra kely dia tsy afaka nampiasa telefonina e. Zafady za koa ary zany mba nalahelo be andry e. Zany ve? Zanga moa maninona ilay izy fa nitaintaina fotsiny sady nalahelo. Lava loatra raha resahana eto ny tiako ambara fa aleo mifanao fotoantsika dia milamina tsara e. Sady mba manomitra an'izay fotoana ela tsy niona an'izay tsika azondry ihany e. Ie, mety ka. Sady za koa manana vaovao ambara milahy. Okey zany e. Ka rapito ve mety amindry e. Tonga avy amin'ilay zaridaina mahazatra antsika iny. Ay, okey ary e. Rapito zany. Tandremo sao tara? Tonga eo oraray mialohan'ny atonga avandre azako. Bisous. Merci, bisous. Loziny tiana fitsiko setra ry lanitro. Marina raha ho haiko ny ilazan'izao vaovao ratsy ao amin'ny eny. Tena mahery aloha elahy. Modina le mipaika le dalaka ambody mitafy janak'ondry. Ineny ty miantso isa-minitra nefa tsy hitako izay ilazaina azy. Tsy ho sahako kosa aloha ny ilaza amin'ny telefônina zao vaovao ratsy ao amin'iny. Sao sanatria maninona rery aho izy ka zay vao sahirana eto. Ny olana ary ty efa tsy hanaovana azy. Dia mba lazay zara sao le zalahy iny amin'izao e. Mazava ho azy fa lasa nitsokako. Fa na ho aiza lahy na ho aiza kosa aloha tsy maintsy hitako. Ary dia hifampitady amin'izay tsika fa samy lehilahy. Aleo andeha fasako mesazy aloha ny eny hoe lamina ny aty dia mba ampitony azy. Raha mpitso ihany dia hiakatra. Fa ahoana ary zany? Dia mbola tsy miovy amin'ilay toetra ny mandaingalainga ihany setra masina. Lazainy fa ho tonga atiny indray alohan'ny atongavako ny izy nefa tsy mbola misy olona akory ary eto amin'ilay seza kely fipetrahanay. Sa kosa efa adinony. Ohatra, miantso ary lehilahy miankina motory. Iny fa nesorony ny kasika. Ay e, isetra. Aleo andeha hoe miaingana. Setra, saika tsy fantatra lahy. Zany ve? Ie. Bisous mamy be aloha za malalako zany e. Efa ela ngeza tsy nona an'izay e. Ela ihany ngeny nandao ateo e. Za matahotra kifa tsy saraka izany tsontsika manomboka izao raha tena mety ny tantana. Tsy azoko. Zany ko. Azo moto anisa aloha tiantiny laty e. Mbola vaovao ery izy zany. Atsika kio mbola hita afaka kokoa noho io azy indray dia ngamba ho gaga raha mety manaraka angy androany e. Nahoana moa? Olo tiako anie lahy e. Sady tokony entiny lahy any amin'ilay restaurant tsara be indray zao za. Tsy olana ny amin'izany fa ndao miakarary avy eo tsika hiarako any amin'ilay paradisy atsika. Zany? Eno Andrasiko ilay aloha Zay. Fa ino ny tiloza tantarainao fa neva? Zano ahy e. Tapitra namidiny daholo ireo lova sy fananana rehetra misoratra amin'iny any ambanivohitra. Hatramin'ny tambary sy ny trano koa ve? Tsy misy intsony koa na ny ray diodiaviny tongotra ary. Andriamanitra. Araka ny voalazan'ilay président Fokotany dia 30 tapitrisa hono nandefasany azy tamin'ilay mpanangom-bokatra mpanefoefa avy eo tsy nanana kely ny tanànao. Fa dia vintaninna loatra ireny vintanin'ny zanako iny ry lanitra dia mahavita zava-doza toy izao izy. Tena zava-doza tokoa ary tsy azo leferina mihitsy ry eny fa raha tapiny aloha izy raha ny traikefa miditra ny resahana.
fa maniny ianao roneny a miainy tsy maninona akory fa ohatra ny sepotsepotra kely fotsiny a tia ralosotro mba hampahazo aina kely ianao e dia matory mihitsy aloha fa raha pitsika mandinika azy tokony ataoka misaotra ry faneva so ihany fa teo ianao ary mangala aina mihitsy aloha ianao roneny a tandremo fo fa anahirana eo koa nge ianao e maza matahotra re ianao anako tsy maninona ry ahy mahafinaritra ry lesy aty izany fa hono ahoana ho any fomba nahazo lany reto zavatra be dehibe ireo e ay ve nanobizina vato sarobidy zay akia mba nety le izy dia zay nividianako an'ireo e fa vao netsasany fotsiny aza ankereo dia efa ampy nazahoako an'reto e zany tena vola be koa izany ko fa aza mivaky roabe amin'izany fa rehefa mahatsiaro sambatra eto milako fotsiny ry dia ataovy ampy zay e setra ao nankisy re mangatsika zany ay ve ao tsy raha fanaiko malalako e sa ndeha hiditra amin'izay aloha tsika e manjary mangatsika koa mantsy nge ny fandrina e ka za mbola tiankafe andry volam-peny manana mahafinaritra ry tsara e fa aza mitsiriritra ny volan'izany ho andry rehefa avy eo anytsika dia hiaraka ho eny setra azo kikokoina ohatra n'izao aka iny sereo mifoaza amin'izay e mifoaza ho a maraina sady nga mbola malahelo-ny alina ho ny malalako ka alina tsy ho adinoy ny indry setra sambatra za koa ki tena sambatra rerena sady ndre tsy mitovy ohatra le dia saika lasa ny vavako marina sambatra loatra dia tianko hatramin'ilay vaovao tsara tokony ho lazaiko zany ve ka lazao ary hoe zao lesy toejaza ahoana zany fa ahoana ry alena andray ary to tsy faly akory ianao ohatray fa vaovao tsara tokony hafaly ve zany amikaly za ve zany dia ho dada afaka firy volana zany ho zazakibony ity zany ka ray volana tsy nampoiziko izany ny fandraisanao azy niarahananao any io ry setra e fa inona moa no andrasako aminao ka azafady mianao tsy nifanarahana ka andray mba eritreretika hoe zana mba atsady amin'izao tsy fahamatorako izao dia ianao hiteraka sady dia isy tokatrano vaninina amin'izany ozy izy ianao ka ny fahafambaraka ny ray aman-dreny mangony fotsiny amin'izany tsy aleo hoe samy miary ny rambony tsy ho tapaka aloha e zay no atao aloha dia inona nefa ny tianao atao e sa azavady tsy ho vonoiko izany ny zanako na tsy ho tianao tsy no mandrakizay aza fantatry mantsy fa izany no alaolana entina ho anyirena aminona ny sombony aika koa raha tsy vendranako iza nomeko ho fatipatoranao amin'izany ao raha pitsy anytsika dia ho any amin'ilay dokotera bandy akamako izay tsy maintsy esorno mazava ataovy izay tianao atao fa tsy misy anaiky moran'izany foany ao e dia volovelony ty ary mitady hoaiko zany anao miferaka mandrivorio avy aty amin'ilay volovelona zay dia torana kely ena raso aloha vatoko kely atao aloha tena fa raha ariva indray tsika mifakahita sy mpamapidika izy efa nanao any ao zay roneny efa azoazo anaka asa manahy ianao ataovy zay ahasalama tsara anao roneny olona teny efa tsy ioviny ve no ataonao ankarary ny fonao eo ny tanàna zatra mitsotra tokoa tsy afaka hivokana tsony zany mihitsy roneny
Zia tsara ny fiainantsika mianaka andeha hiverina fa avy ela ho any setra sy ny ditrany. Na dia malahelo azy ary fanefa tsy maintsy andraindraikitra manokana amin'izao zava-dozana toy ny setra izao aho. Na tiana aza mantsy ny zanaka rehefa manaiky nono dia ahifika ihany. Marina mihitsy zany roneny a. Tena mila faizina mihitsy iny roneny a. Ka inona zany no atao ary? Hotoriko iny. Hotoriko satria nivarotra tsokosoko ny fananako rehetra. Za koa voasaika hiteny an'izany a. Aleo ny lalàna no anafay azy rehefa tsy laitra mibala ny fananarana tsony izy ka. Anio dia nio ihany a dia andeha ho any amin'ny manam-pahefana hitory azy. Miala tsiny ary setra fa tsy maintsy faizina ianao a. Ny fatorana eto a. Tena jiola marina le setraka. Dia inona no ataoko? Dada sy neny any izay mitaintaina sady mikaroka. Za nefa tia voafandrika ilay olo tiako. Voavitaka ihany koa ireo ray aman-dreniko. Kay, mangeja be izany fatotra izany. Ahoana re? Za ve hanaraka ny teny setra ihany ha? Anka, tsy manantsiny ny zanako ka tsy ho vonoiko izany. Andriamanitra ompioa. Izako ary izany mandala-tsara izany. Sa fa nefa ve no miverina tampoka? Dia ahoana ry neny malalo? Setra? Ary aza mbola taitaitra aloha rabofy a. Sao dia lasa aloha amin'ny fotoana eto zato ianao. Lasa ianao mandeha mivoaka ny tranoko a. Tsy mila anao tsona. Tsy mananjanaka mpangalatra. Ahoana tsara? Tsy misy miala main'izany eto raha matotia. Tadidio zay. Fa mitadinina. Mbola tsy ampy ianao ny nangalaranao ny fananako rehetra tany ambanivohitra. Na impolo ohatran'ireny aza tsy ampy anaovako ny sitrapoko rabofy a. Ay zany ianao zany. Inona ary ty? Zaza inona re ty ry lanitra? Mba nibeazina sala amin'ny sana-bahoaka rehetra ihany ianao fa dia asa izay mahazo anao. Tsy mivanina mihitsy. Ka iza no tsy vanina? Za sa ianao? Aiza nisy reny avita hitory ny zanany zany raha matotia? Fa heverinao tsy henoko daholo angano ny resaka sy faneva teo ka? Ny zanaka tiana tsy tsitsiana rotsakazo ry setra. Aleo mifonjanao anitsy anao rehefa tsy anaiky beazina moramora ianao. Ely zany fa tsy ilady aminao no alehako ato. Za koa tsy mila anao tsony ry setra. Leo a, leo! Leo ny toetranao mihitsy a. Ka rehefa leo ary dia mandehana ny amin'ny fiaina tsy hitaniko hoe matesa. Sao e! Ty ataonao tia! Tsy maintsy manao an'izao ary rabofy rehefa benonareo a. Setra, vitanao ve? Ka ianao ary na vita nitory ako. Miala tsiny ary rabofy a. Tsy maintsy manao ny valo fatoko ary rehefa samy gadra ihany. Zay, vita. Fa tsy mikofoka tsony tika. Leo andeha amin'izay vao sao dia tratra amin'ilay faneva eto ndraiky. Sady mbola be dia be ny poroandro any. Eloma mandrakizay rabofy a. Iny fa lasa setra. Tena vo mafy madamo lalao fa tsy tia nakivy amin'ny faneva. So ihany aloha fa mba endry sy mahatsaina izy ka mahalala ny tokony ataony. Hivavaka mba ho sitrana somatsara izy e. Andriamanitra lehimpahary anie hanome fahasalamana azy indray. Mba haloza koa aloha fa tena efa tsy mametraka ny mahasarobidina intsony ny olona amin'izao a. Mahery loatra ny fitiavan-tena ka tsy mitsinjo ny hafa-tsony ny sasany. Ny mahagaga dia tsy nisy vola na entana verony na kely aza fa ny reniny efa nitsitra teo am-pandriana no novatan'ny faneva tao an-tranony. Inona reny ny anton'izany? Hoadray marina!
Nivadika ambony ambany ilay fiara 4x4 teo aloka. Ohatra izy koa moa mivilavila ohatry ny inonako. Mamo angamba ilay mpamily. Aleo aloha hivoaka mba hijery an'izay ao fa tena ohatrany efa mitangorona be sady ny olona zany. Azafady hoe azafady kely hoe mba hijereko re olona. Ohatray marina. Setra Mompera, aza mamonjy an'io Mompera. Mila tsy vanina io. Aza manao an'izany tovavy fa olombelona ihany izy a. Fa tsy fanahy olona tsony ao anaty Mompera. Dia voly verina io. Mitony aloha ianao ry tovavy a. Aleo entiko eny amin'ny hôpitaly nareo aloha sao mba avitra ihany ny ainy. Tena faty eto zay fa zany tadiaviny. Tsy netiko nanany zanako fa tere. Fibarany amin'ny zavatra honikipiko dia marinena lavitra be ny fatiko. Ny anona ataoko tonga aloha dia zao ny tera-dozy zao. Mpamonina io Mompera. Na izany aza tsy anjarantsika no mitsara ry Arena no anarako. faly mahafantatra anao ry Arena. Andriamanitra no tompon'ny aina ry Arena. Na izany aza ndeo tsika ho eny amin'ny hôpitaly aloha hiala ny enina ho azy. Tiany azy. Ao mba ampio re olona hibatany reto hoatsy anaty fiara tsy a. Ampio re olona. Misaotra Mompera. Tena volin'Andriamanitra tokoa ianao. Mba iza loatra raha nahavanina an'izao loha izao e. Tsy ataoko vita mora kosa aloha raha maninona ny reniko a. Aina solon'ny aina. Efa vita soamatsara aloha ny fametrahana fitoriana ny setra tany amin'ny manam-pahefana. Minao fa tsy ho ela dia ahita vaovao momba azy ny mpitandro ny filaminana. Indrisarina a. Ianao indray ty no mizaka ny mangidy tsy fido noho ny ditra ny setra. Mba fantatry le biby toetra iny ary ve zao hoe marary mafy ny reniny amin'izao fotoana izao sady faly miliba mandany ny azo fotsiny. Mandroso! Za ihany tsy se a. Efa nanahoana izy tato? Io izy Mompera. Mbola kely ny fanantenana e. Za mivery fa neva. Miveriko fa mpitsaboanao fizahana koa ianao Momperako. Ka efa tamy ao izy ka. Fa andao aloha tsika hivoaka e. Aleo ry zareo no hanao ny asany ato. Eny ary. Fa andeha ho aizy tsika za Mompera. Anga misy marary ho vangina ihany koa ato. Mitony aloha se mitony mihitsy aloha. Andao hiditra ato dia ato mahita azy. Ohatray marina. Fa to maratra be. Fa inona nahazo an'io Mompera? Io izy io ry se a. Tratra ny lozam-pifamoivoizana izy. Tsara ho azy zay e. Fa nefa mafy loatra ny nampitondray anay. Indrindra fa inengy. Aza mandatsa toy izany fa nefa ny mahazo azy ary ty efa enjana. Ka sahaza ho azy zao e. Ary izy totovavy miaraka amin'ito. Toa hoe Arena ny anarany. Sakaizany io. Jereo amin'izany arako. Ry zareo nitradoza tany ampanaovana adalàna tany ka inona ny idirako amin'izany Mompera? Fa neva mijanona aloha fa inona ary ty ataony sety e. Mijanona aloha andeha hijery ny reniko fa hoaiza moa e. Tsy hitako izay antony nitondranao ataty. Andraso ho aloha. Andraso aloha fa ho azavaiko an'seny fandehany e. Dia zay ry seny marina. Tsy tokony tanana elo aminy nefa tsika na izany aza. Ay ve mamenatra Mompera. Ny vary lavo tanteraka ange izany ny zokiko e. Tsy vitan'izay mpangalatra fa sady mpamono olona ihany koa. Tsy hita fa olombelona ihany tsika ka mety solafaka sy voafitaka amin'ny fandrika lehibe ataon'ny Satana ry se a. Eny e, marina izany.
fa mitaky ezaka avy amintsika ihany anefa raha tsy te ho tafiditra amin'izany velam-pandrika izany. Zay mihitsy indrisy fa azo lazaina ho efa tara ihany anefa setra zokinao ry faneva. Fa tara hoana mopera ka kely dia kely neny ary tena vomafy tokoa izy mihoatra ny arena. ay arena no anarale tovavy Efa nilazaiko anao teo zay. dia ho sanatry ve ka Aza mbola miaya be aloha se mbola miala nenina aloha tsika izao. ka inona ary zany no tokony atao e? Ny famitsorana farany dia ny famelantsika heloka azy zany e. Raha sanatrika tsy ho tanatsony neny mantsy dia tsy maintsy atao zay famitsorana farany izay. Efa nanao ahoana ianao zay ry tovovavy? Tsy dia maninona fa misaotra. Isetra nge ny tena vomafy io fa miratra ny masony reto mopera Setra faneva arena ary aizy neny indrisy le sarisetra zao sisany ny farany lahy zao hoe marary mafy ihany keo le tsy neny misy nanakenda tao an-trano tao izy. Zany ve mamelary zareo tena tsy mendrika neny dia tsy afaka hita azy tsony ve ady mafy amin'ny fahafatesana izy le tsy amin'izao fotoana izao neny mampalahelo izy fa indrisy ry neny midioka amin'ny mangidy mandra-pahafatany raha sanatrika tsy ho tanany ainy mifona letsy ry faneva za daholo nahatonga an'izany eny raha tsy nanoditrako amako zao tsy mantsy zao rehetra zao oka izay ry reto ataovy zay azonao aina aloha ry setra. tsy mompera Fa ahoana ry setra? milohan'ny andazako an'ity tany ity sy ireo dity isan-karazany dia mba dia hifona amin'iny ahy le reniko tokona tsy manaparo tia foana nefa dia anaparako nititrako zange namonina vita nanakendany iny Setra andasa aloha fa mahita hevitra. nga efa afaka nitsangana ianao Aizany sana andray rery setro sao ve ny paranao e aza mbola mandrera tena be aloha ianao ry nenika setra neny setra mifonana iny mifona aminareo rehetra tena naditra loatra ahy neveriko fa vita tena kay zao voatsapako fa mila olona foana mila toro hevitra sy fanampiany hafa indrindra fanareo oak'izay za sanako neny sana mifony mamelanao afa ataovy aloha izay azahoana eny aloha e sepotra be nge ianao zany sany tokoa ny hoe ray aman-dreny tsy mahavoy zanaka mitsaloatra ny foko mahita nyity reny miaotrika eo amin'ny janany tsy salama sady malatra be sady malaelo asetra ihany koa tsironeny avelo ahy teny fa fotoana fohy ifampizarako aminareo farany zao dia tsy maintsy amin'ny ora farany toy izao foana moa zany vao tonga saina amin'ny tsy mety nataony ny olombelona mba jereo iarena ry zareo miangavy anareo aza vela hiady rery amin'ny fiainana izy misy zanako aokibony ao mino fa hitaiza sy anabe azy tsara nareo indray setra na ho lahy izy na ho vavy dia aza vela nahaka fa
Ray Maditra. Aza matainao ry satra. Kolokoloky tsara mba olom-banina ny sanantsika. Sanantsika. Ny saotra veloma mandrakizay. Efa ambivitra ny ainy ry reto a. Andeha atao ny famotsorana farany azy mba havonjy ny fanahany. Tsarovy ny avatry Jesoa raha niseho tamin'ireo mpianana izy. Ny fahotana izay avelanareo dia ho voavela, ary izay tananareo dia ho voatana. Ka moa ve tsika rehetra manatrika eto vonona ny amelan'ny fahotany? Eno mopera mamela azy izay. Aoka sika hivavaka. Ry Andriamanitra tomponay io, mamela ny adisony sy ny fahotany sehatra amin'ny anaranao masina izay. Efa nanenina tamin'ny fahadisoana izy ry Tompo Andriamanitra ka mba raiso ny fifonanay ho azy. Raiso eo atratranao izy satria ianao ilay ray be indra fo sy maharitra mandrakizay. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Mandriam-piadanana ry setra. Zanako e, maty ny zanako re olona. Setra, dia lasa tokoa ianao. Zanako re olona. Mafy zany e. Dia losanao satsy ny afa. Zanako re olona e. Zanako e. Tsy maintsy mijoro mampahirana izy mianaka rehetra na dia mafy azy so manjozo. Zanako re. Atao hoany e, vona lehibe toy izao no tambony ditra. Mandriam-piadanana ianao razoky. Fataiza foana tena. Io le tsy dada mahatoloza mpifamoivoizanao maly ariva. Tsy koaly eto dia antony sy orana hahafaty azy fa rehefa maty dia mitovy daholo a. Ao izy ity mahatoloza mpifamoivoizana ihany koa. Indrisy fa tara loatra izy satria minitra farany tsy antaozan'ny tany fo nahatsapa ny vokatra tsy miditrany. Ary iny tsy mahavarina anao anaka? Tsy misy inona ka. Fa mieritreritra ny toy an'ilay fanananao tany ambanivohitra ho azy ary neny. Ka hoe mbola tsy voalohan'ilay olona saika hividy daholo no manko ny vidin'ireo zavatra rehetra saika namidiny setra e. Ay, dia ahoana hono? Karazany hoe avansa ihany izany no nomeny any setra e. Izany hoe mbola tsy vita izany ny fikarakarana ny taratasy. Izany ve? Dia ahoana izany ny atao e? Ka inona moa ry ny eny fa hanao fifampirarana amin'ilay olona aloha tsika raha mety izy. Tsy maintsy hamerim-bola kosa nefa tsika amin'izay. Ataovy izay mety ry izy mianaka. Ary sery faneva? Eny mopera. Toy izy mifahendreny se fa izay mamafy rivotra ihany manko no hijinja tadio e. Eny fa dia misaotra mopera amin'izany torohevitra izany. Tsy ho ataoko raraka tany rehefa nabeazana azoko hatramin'izay. Miampy ny lesona azoko tamin'ireny nanjohan'ny zokiko ireny. Samy laza ankehitriny fa ratsy foana ny vokatry ny ditra e. Fahafinaretana voafetra no azo avy aminy. Ary rehefa tsy voafehy izany ka mitroatra dia fahafatesana ny tambony ditra. Sy Neny a, nahoana no misento ianao e? tsy izany anaka fa faly loatra ny fokoa. Mahatsaro sambatra manana anao. Ho sambatra toa ihany koa ny ray aman-dreny rehetra raha toa ohatranao daholo ny zanany. Izay mihitsy madamo lalao a, marina izany. Tadidinao moa ilay fampanantenako tamin'iny Ahoana izany? hoe aza manafa ho reharehanao ah. Zaho sisa ny hafarako. Tsy afaka noho ny fianarako tsony aho satria efa mitondra voka. Ny ankizy mitovy kilasy taona amiko nefa izao mbola miaina kalalahana sy manomana no afiny daholo. Zaho kosa nanomana fiainana amin'izay. Zara kosa moa tsy nindroa andray aman-dreniko. Mbola landraisina lahelo ihany zarana dia
nametaka azy ireo aza. Raha mba tsy niarana ditra tamin'ny sitra mihitsy tsy toy izao ngamba ny hafarako. Nefa amiko tsy ditra nandraisako andreny fitiavana daholo nanosika hanaraka n'izay rehetra nataony setrana dia fantatro aza fa mihoatra ny tokony ho izy ireny dita sy rendrarendra ny rahana ireny. Lasa nambela tisony aina vao 3 volana monjaka. Eza tsara dia azoko tsara izy mba tsy handeha amin'ny lalana tsy misy ka osona afaka toanay. Any aorinany hananjanaka eny sy ota vitany ary niditra ho lavitra azy. Ankoatran'ireo kakaitra ratsy sy fahavoazana isan-karazany tokoa tsy dia nenina. Nenina toy ny manjoa azo ny tambony ditra. Ampio mba hantanteraka an'izany fikazako izany. Tsikinax nanolotra ho anao teo. Tsikinax fa ny tsikitsiky. Tambony ditra. Tantara mitohy nosoratany Rindra Safidy. Novelomin'ny tapapirohany Christophe Rabiarimanana sy Naizy. Niaraka tamin'ny Vantsoa Saoly Rakotonanahary. Nandray feo Mintina Rakotomalala. Nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero. Tompon'andraikitra sy mpanatontosa tapapirohany.